yani wamasina neni ya nawe Adonai ajamini fipusa ni maswat kajamini fiudi yani wamasina neni ya nawe Adonai ajamini fipusa ni maswat kajamini fiudi yani wamasina neni ya Amasino nos etsulalaya, amasino nos etsulalaya, oh tumpumaya, amasino no Isaiah Joane, oh ya no ya falhas então musesi, é só o capa não votar no macinti, é só de lutar na tana, oh amasino Isaiah, oh idento Isaiah Joane manatu na não, idento Isaiah Joane manatu na não, mira não Isaiah tupua, mira não Isaiah, oh kasima no Isaiah, mama que fenguna não é não andra, mama que fenguna não é não andra, oh magetayeta não Isaiah, oh magetayeta não Isaiah, oh mira não Isaiah andra, oh irayeta não, mas não vas a chete não andra, minha sabayeta não andra, oh gatala no ya sabayeta não andra. Ajamini fipusani masua kajamini fiudi yani wamasina neni ya nalana Ajamini fipusani masua kajamini fiudi yani wamasina neni ya nalana Adonai, that's how it Adonai, Adonai, yeah, Adonai, yeah, Adonai, Adonai, Adonai.
tupo. Oh, midela sumakala zanena na isaye tonjwa. Ya sama yele tena wanjwa tupo. Ya no ya donaye. Ya sam tuna ya mitena wanjwa. Andai kaska vem no isetna ya venjwa. Na fui na ni tuka chana ya transe social. Tele nieta yeta na tsna ya venjwa de. Manketa yeta fada chana isaye. Tuga yeta tite antida ya tra. Mama kiana yeta. Mama kiana yeta. Oh, kasiri zatsna ya tupo. Yeah, milana tuizaya jwade. Oh, mafana de mafana funef tabana ya na teoba. Oh, baba 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 shelele. Oh, manova zawa chete na wajwa. Oh, teleni ul na wajwa tupo. Zemitade na fuacha che don titela tija ya jwa. Oh, yeah, Asandra te feno le sawe chan fi pusan maswanj. A chamini fi pusan maswa. Ka chan fi udiani. Ka chamini fi udiani. Wa masina na 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 na. Wa masina na 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 we. Dona a chamini. Jesus Christi veriam. Hallelujah. Sempolane to tam saya tempolane ton manta kan kate sheet. Hallelujah.
Masahotoerana amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tady Dieu lasana bavy fa anaty fiderana Jesosy dia afaka manasitrana zasanao. Amen. Misy tenin'Andriamanitra ato amin'ny Luka atoko fahafito andininy fahenina amin'ny folo mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Araiko tahotra ny olona rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olona. Zasanao dia efa nitsonjovony Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izay. Alléluia. Tsy fantako hoe inona zavatra marary eo amin'ny fiainanao fa tadidio fa matoa Jesosy nankalaza ny olona rehetra olona noho ny fiavian'i Jesosy midika fa nisy olom-panasitrana tao. Ka eto ny olona mpanasitrany amin'izao fotoana zao. Teneno namanao eto olom-panasitrany amin'izao fotoana zao. Ka andao tsika hitsanga horakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Tsy hoe fiekofana fotsiny idy ekofanao amin'i Jesosy fa miekoaka koa anao amin'ny alàna fiderana andraisanao fanasitrana miaraka amin'i Jesosy. Alléluia. Mety tsy nazatra anao ty hira ty fa zao ao anatin'ny fiderana Jesosy mamangy ny olona tsirairay avy. Amen. Ndao ty atana ho an'i Jesosy. Mouvement papi. Tupoyana
Naman Jesosy. Tsisy zavatra tsaina atao amin'ny fiainanao. Io aretinanao hainy manasitrana an'io, io olananao hainy mamarina io. Alléluia. Zasanao dia misy toerana ambary Jesosy any an-danitra, ary toerana io dia mamirapiratra. Io volamena sikinao io dia itsahanao io fa tonga any an-danitra. Tineny namanao anitsaka volamena fa tonga any an-danitra. Alléluia. Tsy tapiny itsahanao fa volamena itsahanao tonga any an-danitra. Namakala izotutuliza ushiritsiro nanefa izani Randia lala la fulamena Namarazane tama vesata Namakala izotutuliza ushiritsiro nanefa izani Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Nilizana falia ni fugu Randia lala fulamena Randia lala fulamena Randia lala fulamena Nilizana falia ni fugu Randia lala fulamena Sivulidai chavitakani Amira pira chamani didinai Randia lala la fulamena Yatsara tareta pichuacha Sivulidai chavitakani Amira pira chamani didinai Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Regezana falia ni fuku Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Regezana falia ni fuku Randia lala la fulamena Aitani tapani pamunku Keiyu kami tuga minyahu Randia lala la fulamena Rafala faitani andaita Aitani tapani pamunku Keiyu kami tuga minyahu Randia lala la fulamena Madusanau. Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Regezana falia ni fuku Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Randia lala la fulamena Regezana falia ni fuku Randia lala la fulamena Yeah. Misalaka Andriamanitra veto. Satria salaka Andriamanitra anao mandiza lala volamena.
kara voromahery oe mandisa kara voromahery miskidina Yao, bau tanura la la dama, teu fenuri fita manai, rani la la pula bena, angala zazma jakiza yao, bau tanura la la dama, teu fenuri fita manai, rani la la pula bena, rani la la pula bena, rani la la pula bena. Sana falia di fuku, radia la la fulana, radia la la fulana, amen. Radia la la fulana, sana falia di fuku, radia la la fulana. Hallelujah. Zasano de miaraka am Jesosy. Mahery Jesosy. Niaretinao de maivan eo anatiny. Iolonao de maivan eo anatiny. Satria mahery Jesosy miasa amty fiangonana ty. Haleluya. Za de tena nahita ralasana bafa nipetrako tana nitoerako tany fiangonana ty nahita zavatra mahagaga raha fomba tsy takatra ny sainako. Haleluya. Ary mahery Jesosy io Jesosy miaraka aminao am'izao fotoana zao. Haleluya. Iolonao de malemy eo anatiny. Eo. Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus. Maivana nulano yo wanateni. Nulano de maivana yo wanateni. Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus. Jesus. Tsisy zavatra tsy hainao atao Andriamanitro. Tsisy olana tsy hainao vahana Jesosy. Tsisy olana tsy hay sokafanao Andriamanitro. Satria mahery anaranao. Mahery le mahery. Satria efa niona taminy. Ilana anankiray voafatotra anao Tompo. Ary niaiky anao le devoly tao anatiny. Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus. Nan ranomasimena zay manokatra azy. Dina io problème anao kely io. Dina io olana anao kely io. Ain'Andriamanitra manokatra an'io. Anunu Jordana za aina nukatazi. Satini spanu putao. Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus, Maher Jesus. Hallelujah. Tineno namanao mahery miaraka aminao e. Satria ao anatinao le mahery e. Hallelujah. Andao tia tana ho an Jesosy. Dia mahazo toerana amin'ny anaran'i Jesosy a. Retsika tia tana mpanompon'Andriamanitra manaraka. Hallelujah.
tonga amin'ny fotoana manaraka itsika dia ny hanim-pontsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra tady fa ny famezam-boninahitra an'Andriamanitra dia mitohy foana amin'ny alalan'ny fanatitra raha tonga eto ianao androany dia aza miseho foana tsy hitondra fanatitra eto amin'ny fanatrehany fa eto no hitahian'Andriamanitra antsika tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanatitra izay aterintsika eto ilay tany lonaka amafaza antsika vo izay avy any amintsika ary zany voafavintsika zany androany dia ho vokatra be eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy teneniny tenin'Andriamanitra any amin'ny bolana fahavalo any manao hoe tiako zay tia ary zay tena fatra-pitady dia tena hita androany ianao fa eto Jesosy fa raha tena tianao izy dia ho hitanao eto amin'ity toerana ity ary raha tena mafy eto amin'ity tany lonaka ity ianao androany dia tena andray vokatra eo amin'ny fiainanao raha sitraka ara dia omany ny fanatitra ao dia misy koa ny ampafolo-karena raha ohatra ka notahian'Andriamanitra ianao androany tamin'ny alalan'ny varotra ohatra na vola miditra eo amin'ny fiainanao dia ny ampafolon'iny alaina dia aterintsika eto an-tranon'Andriamanitra dia raha sitraka ao tompoko dia ataovy ao amin'ny valopo ny ampafolo-karenanao sy ny fanatitra dia andehantsika hitsangana raha sitraka ao dia andehantsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra isika satria mbola afaka tonga eto ny amin'ny fitahiny sy ny amin'ny tombonandro nomeny antsika ahafahantsika mitondra fanatitra indray satria ny fanatitra izay ho aterintsika eto dia ho fitahina ho antsika ihany raha sitraka ao dia asandrato ny vavakao ho voninahitra an'Andriamanitra reriany raha eo makasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao satria ianao mbola name hery sy tanjaka ao anay nafahanay miary ny vola izay omenao anay ka tonga eto izay androany Jesosy anatitra fanatim-pifaliana fanatim-pisaorana vokatry ny feno fitiavana eto amin'ny fanatrehanao ka raisy re Jesosy ho fanatitra velona eo amin'ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy amen araka ny fandaminana dia ny anariana ihany no mandeha aloha dia ny ao ampovoany ny ampafolo-karena dia ny ao amin'ny akavanana sy ny avy fanatitra dia efa afaka mandroso tompoko Itsangana eo indrindra resy fahafatesana ireo fijaliana tsisy nandahitra tamin'ny Jesosy o fanavotana antsika izy nanolo tena miaritra mba azahoantsika famonjena afaka Jesosy namonjy antsika mifalie miravoe fa afaka antsika aitsika tsy eo ny tananao atolotolao ny lohanao ilay mpanavotra ny sangane mifalie miravoe fa afaka antsika aitsika tsy eo ny tananao atolotolao ny lohanao ilay mpanavotra ny sangane ufalianao favovonjanao aza misalasala afainy aponga va Jesosy mandresy ny fahafatesanao amizao efazo antsika fandresena aza misalasala mirearea sy hoiny maro abarofatsika afake fa fanavotana antsika izy nanolo tena miaritra mba azahoantsika famonjena afaka Jesosy namonjy antsika mifalie miravoe fa afaka antsika aitsika tsy eo ny tananao atolotolao ny lohanao ilay mpanavotra ny tsangane mifalie miravoe fa afaka antsika aitsika tsy eo ny tananao atolotolao ny lohanao ilay mpanavotra ny tsangane mifalianao favovonjanao aza misalasala afainy aponga va Jesosy mandresy ny fahafatesanao
Avoinha falando não, avoinha falando não. Fatsaramdera, saramdera. Ararotera, dini bulastara. Mi falie, mi rabue, faftatike. Aesika tsemi tano, atula uluano. La pana bujeli sagale. Mi falie, mi rabue, faftatike. Aesika tsemi tano, atula uluano. La pana bujeli sagale. Ufania nawe, pavuvunza nawe. Azam sala sale, afaime punga bata so mandese. Mandese mi fafate sale. Dia tsura ty anolona ny tananao tsofatsika ny rano anty fanatry ty ndray sotranao zay Andriamanitra raiky tsara indrindra satria mbola afaka nanatitra fanatitra teto fanatrianao raisy zao fanatitra zao ho voninahitra ny anaranao rery any ary ho fitahina ho anay ny fanatitra zay nateriny teto fanatrianao makasitraka indrindra ray io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sanakao amen. Patrontsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Mbola toy anatina fiankofana trantsika iray lalina amin'Andriamanitra eto satria eto ny fanatrehany. Raha tonga eto ianao dia tiako tena anana etaeta lalina fa zay rehetra tonga teo anatrehany Jesosy dia tsy nisy ny alamaina zany. Na ny maty na ny boka na ny mona na ny marenina na ny paralysisa dia samy nahita ny fahagagan'Andriamanitra avokoa ka ninona zavatra manjoanao dia andao hitovy takan'ireo olona reo satria ny zavatra nitovizan'ireo olona reo nanaiky ny ankohaka teo anatrehany Jesosy nanaiky nanariny maizy azy nanaiky tonga teo anatrehany Jesosy tamin'ny maizy azy tsy nitady fombafomba tsy nitady fihetsiketsena be hoe manahoana fa le maizy anazy iny mihitsy nentiny teo anatrehany Jesosy androany ianao raha tonga eto hoenty teo anatrehany Jesosy zay mombamombanao zay aza manao fihetsiketsena ity ivelany fa Andriamanitra mijery ny any anatintsika tsirairay avy asandrato avy hatrany mivavaka ao miaraka amin'ny etaeta lalina te ahita an'Andriamanitra etaeta lalina te hikasika an'izany Jesosy zany etaeta te hikasika na dia nisomotra aviavin-dambany fotsiny azy etaeta tahaka ny an'i Zakaiosy ka nizaniza manakana dia hiakatra trano hiakatra ambony trano halleluja mangetaetanao zay Jesosy androany mangetaeta ny fanatrehanao lalina mangetaeta zay mba hokasinao ndray androany mangetaeta ilay tanana mahery ary hiditra mba hikasika anay hikasika ny abokanay hikasika ny fahajambanay hikasika Andriamanitra raha aretina na mpanara ihatra any amin'ny fanana ihany ny lotina rehetra ho diovy
tadiavinao takanana diovanao ny boka ye milanao zay androany fanahy masina ye tia hitanao androany tia hitanao zay androany tia hitanao zay androany tompo tia hitanao zay androany Jesosy ye sandrata tompo tia hitanao sini voninahitra arikiuni vale piazana kaumekonau izarehetranao teideranau teideranau nazava tia hitazanao tia hitanao sereta mageta yatakaika mave tia hitanandriamanitra voninahitra arikiuni fale piazana kaumekonau izarehetranao teideranau tonga teo amin'ny toerana anankiray Jakoba reraka izy satria nofo natory izy satria lentika ny masoandro fa rehefa natory izy dia nisokatra ny fahitany nahita tohatra miorina eny amin'ny tany sy mipaka any amin'ny lanitra ny lohany ary nisy anjely miakatra misy anjely midina iaho izy vao tonga saina tsy hafa ity toerana ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra rehefa tsapany zany tena nanomboka ny teny Andriamanitra taminy hoe tsy andao anao ambara-panaoko izay voalazako taminao ary nanomboka ny teniko izy hoe andeha karaha omba ianao amin'izay alehako rehetra hitahy ianao amin'ny rano sotroina amin'ny anina hoanina amin'ny lamba hotafiana dia hiverina eto ianao no Andriamanitra ary omeko ono ny ampahafolony amin'izay rehetra omenao ary ty vato izay naoriko ty tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra rahalahy sy anabavy tsy toerana tsotra ty toerana misy ianao androany ity fa tranon'Andriamanitra ity
aza mijery ny avony trano na ny lokony trano, aza mijery ny akeliny tanàna, fa zao ny fantaro tanin'Andriamanitra zao toerana misy anao izao. Miteny eto Andriamanitra, ary ianao koa mitenena eo anatrehan'Andriamanitra androany, ary andehanao ka hiverina eto anatitra izay nitahian'Andriamanitra anao, hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahazo mahantra ianao, tsy mahazo reraka ianao, tsy mahazo resy ianao, tafita ianao, tafavoaka ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Manbo milaza androany ty toerana misy aty tsy toerana tsotra fa tranon'Andriamanitra, fa vadiny lanitra, idirako ny lanitra, iaonako amin'Andriamanitra, itenenako amin'Andriamanitra sady itenenan'Andriamanitra amiko. Hallelujah. Hey, 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 hey. Kaya hitana ua sine voninahitra ari juni fale bia sana kaume kanawe izare jana deiderana usurna yandro antompo ufitahina ho an'izao tontolo izao, ufazavana eto amin'izao tontolo izao. Ny teny rehetra aleoko ny vavako ufanovana, ufampiakarana, ufanavaozana, usorony voambolana rehetra zay natsoratra ny renitsoratra tsy indry-peo sy lato-peo esy ositra avy aminao, tsy mitovy amin'ny idirany teto ny voany eto androany, fa eo aminao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Aktiveo amin'izay. Amen. Mandalo raha maka mainy tanàna, mandalo ny zanak'Andriamanitra mahisy satana. Hey! Mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo anaty masony namanao dia lazao eo resy ve ny fahitanao anay hoe. Matoa za mbola tonga eto hoe mampandresy ihany fahatongavako eto. Tiako loatra ty toerana ty hoe tsy ny hatsaran'ilay toerana fa le zavatra eo amin'ilay toerana. Misaotra ny tompo fa tonga soamantsara zay avy any Antananarivo ho an'izay nanaraka tamin'ny internet tena hita fa niaraka taminay ny tompo tany. Momba anay ny tompo tany noho ny fahasoavany sy ny vavaka nataonareo. Tsara Andriamanitra raha lasana bava. Za resy lahatra fa atao amin'ny fiangonantsika Jesosy. Ato izy, ato izy, avereny hoe ato izy. Amin'ny volana novambra ray manontolo maritra ny 30 andro fifadikanana aorinany amin'ny enina vao misakafo. Io 1er novambra io ihany no amin'ny hariva fa ankoatran'izay atoandro fa nandinika tsara dia zay nitako hoe taridalana. Dia io satria 1er novambra manko misy diabe ho an'ny Kristy, ny kristianina rehetra eto Mahajanga dia anao diabe indray anaraka ny arabe iny anambara fa misy zanak'Andriamanitra eto sady anapaka amin'ny arabe iny anapaka amin'ny arabe, anapaka eto amin'ny tanàna. Dia amin'izay fotoana zay tsika no ariva vao manao le fotoana. Tsika tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra amin'ny fotoana io fa ny rehetrarehetra mihinana sy ny tariny fa tsika mifadianina. Zay tsy itovizantsika amin'ny fiangonana amin'ny fotoana io fa ny sasany mety mihinana sakafo sy ny tariny fa ny atsika fadiana. Ny lohevitra ny thème ny séminaire mandritra ny 30 jours grand défi et combat spirituel. Grand défi. Ahoana moa le grand défi? Zay zavatra tsy resinao hatramin'izay dia eo no andresenao azy. Zay fanampy tsy tratranao hatramin'izay dia hoe izanao tratrarina. Ary anao ady ara-panahy, andresiny tsy resy, anatratra ny tsy tratra, andrombaka ny tsy voarombaka, iady amin'izay tsy ayayayaya. 30 andro zany ady izany. 30 andro. Amen, amen. Tsy mamotsitra zany tsika raha lasa labavy malala. Iaraka eto tsika dia ho hitanao zany
amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazo toerana tompoko azafady. Misy manaraka amin'ny toliara. Inoko fa isy fifohazam-panahy lehibe ao Antananarivo amin'ny alalatsika ao ambadiky ny fotoana tamin'ny sabotsy sy alahady iny. Sabotsy sy alahady zao miaraka atsika za koa tsy etsiketiketo raha tsy efa aorianan'ny Novambra indray miaraka eto foana tsika. Minaova ny tahin'Andriamanitra nareo niaraka tamin'ny Pasteur Jérôme. Minaova nandray fahasoavana tsara nareo. Androany tsy mbola hitondra zavatra vaovao fa namafy an'le fa nozaraina tamintsika dia maniry be dia be no afahan'Andriamanitra. Zay manko ny tena tanjony afaka ianao. Zay ny tena tanjony. Tsy hainao mivavaka eo tiany dia itsika marobe fa hainao sady vovonjy no afaka. Satria rehefa afaka ianao dia milamina. Mazao azy fa rehefa afaka ianao miaraka amin'izany ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany ny voninahitra. Mandrea daholo ve nareo? Mila ravinahitra sika eto ambonin'ny tany. Hitanao ny olona rehefa tsy mahafantatra ny antom-pisiny dia hivezivezy sy hodikodina. Ary be dia be ny olona tsy mahita zavatra atao sady tsy mahafantatra ny tokony ataony. Satria tsy fantany ny raison d'être na ny antom-pisiny. Le maha izy azy mihitsy ny tsy fantany. Rehefa nanray any Kristy ianao, rehefa nanray any Kristy ianao, dia nateraka indray ianao zay. Ny tsirairay avy dia mazava ho azy fa nateraky ny vehivavy avy tamin'ny lela. Iny ny atao hoe nofo. Ary nandova ny atao hoe péché originel. Na hoe ilay ota fototra nolovaina avy tamin'ny Adama. Dikan'izany zay ateraka ao. Inona ny anarany? Mpanota. Ary ny mpanota rehetra dia ratsy ateraka indray dia misy toerana tsy maintsy ivantanany indray andro dia aizany any amin'ny elo. Zay ny mazava dehibe ny zanatsika tezaina amin'ny fivavahana. Raha tsy mbola nateraka indray izy dia tezao tsara atao amin'ny fivavahana. Satria fony mbola zay isika izy dia nitezaina amin'ny abidi-pianarana zao tontolo zao ary fehezany lalàna. Lalàna ny fehezana ny zaza mbola tsy nandray an'i Jesosy. Discipline, la loi. Hoe tsy mahazo manao an'ity, tsy mahazo manao an'ry tsika, tsy mahazo miteny ratsy tsika, fa izy tsy mbola manana ny fahasoavana zany fa lalàna ny tondrana azy. Mandeha tsara vera lasana bavy malala. Dia raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra sady tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana li nateraka indray? Mandray any Kristy any anatiny. Mandray any Kristy any anatiny. Nampandroso any Jesosy any anatiny. Zany tsy hisy idiran'ny fianarana katekomène. Zany tsy hisy idiran'ny fianarana katesisy sy sekoly alahady na nandray communion. Fa fandraisana ny Kristy vel any anatinao amin'ny alalan'ny finoanao hoe resy lahatra ampandroso an' Jesosy ato anatiko. Amin'ny fotoana ianao manao an'izay na nanao an'izay dia nateraka indray ianao zay. Né de nouveau. Zay ny atao amin'ny teny baiko nouvelle naissance. Naissance no voalohany. Dia tamin'ilay daty nahaterahanao, ilay naissance nao ao amin'Andriamanitra dia tamin'ny fotoana nandraisanao an'i Kristy tao anatinao.
manomboka eo ianao dia fianakaviana vaovao, manomboka eo ianao dia ankohonan'Andriamanitra, ary manomboka eo ianao dia aviany an-danitra. Ary anofo manana ny fevinao ianao any amin'ny village na any amin'ny tanindrazanareo, any ambanivohitra nareo. Misy koa tsy manana ambanivohitra fa renivohitra ihany, na any amin'ny toerana zany hoe any amin'ilay tanindrazanao, avy any ianao. Fa rehefa nateraka indray ianao dia manana feviana vaovao. Mandriana ve ianareo raha lasana bavy malala? Manana inona hoe tompoko? Feviana vaovao. Dia avy aiza amin'izay ianao? Avy any an-danitra. Ary iray ny fevitsika dia samy avy any an-danitra isika. Ny amenanao ohatra ny adininao izany a. So dia tianareo andeha matetika ary raha zao ny fandehany. Manana feviana vaovao ianao. Dia avy aiza amin'izay ianao? Avy any an-danitra tahaka ny Jesosy. Avy any an-danitra, nateraka indray ianao manomboka eo. Ka ianao rehefa avy any amin'izay, mila mahalala ny fevinao sy ny tokony atao avy any amin'ny fevinao. Avy any an-danitra ianao, dikan'izany mila mahalala ny fiainany lanitra, ny fomba lanitra, ny lalàny lanitra. Fa raha tsy zany, frustré ianao miaina eto ambonin'ny tany, raha nateraka indray tsy malala ny lalàny lanitra. Lalàny lanitra resako tsy didy folo, tsy didy commandement. Le lalàny lanitra resako, fa le fomba fiainana avy any an-danitra. Zany tompoko. Zay efa tratran'izay. Zany mahatonga le olona hoe rehefa nandray an' Jesosy izy dia tsy mahita atao zany. Maimaina, sahirana, tsy hitan'izay andanin'ny androny. Ary zay ny mazava-dehibe ny fampianarana ohatra zao. Ary misaotra ny tompo efa nentina Andriamanitra lalina atao anatina fampianarana. Ary raha tonga eto ianao me maranitra, me takatra eo ny tokony atao. Tsy misy olompony zany. Raha tonga eto ianao ray volana, roa volana, telo volana. Eny tsara afa tany Antananarivo any anitsy an'izy ity. Io zanako pasteur epileptique izy io. Aza manao an'izany hoe ianao ranabavy. Aza sina ika zany ny afarany. Fa atao fotsiny hoe manana epilepsie dia ampy. Fa tsika tsisy epileptique, diabétique, asthmatique. Fa raha isy ika ihany dia leo bombe atomique. Mandriana tsara ve ianao relasana bavy? Teneniny eo lilanao ho bombe atomique ianao manomboka izao. Mirefitra ny herina maitso na raha vao tonga eo ianao. Misy tromba tsy afaka midina raha vao présente ianao. Misy aretina tonga dia manjafona raha vao mijoro ianao. Misy olona tonga dia faly misinda ny alahelo sy ranomasina vao miona aminao. Avereno hoe Jésus, teneno za dia bombe atomique. Teneno ny namanao za dia bombe atomique. Lazao izy ianao koa dia bombe atomique. Bombardenao ny aretina, bombardenao ny fanamaloto, bombardenao ny olana, bombardenao ny korontana maro samihafa. Tonga dia setrika be raha vao tonga ianao, setrika ny voninahitr'Andriamanitra satria misy bomba mipoaka me. Tany nandalovana bomba zany tsy saro-pantarina. Sy andalovanao mora fantatra hoe nandalo tetindray izy. Misy problème tonga dia ny vava nandalo ianao. Halleluja. Mila fantatsika lalàny lanitra. Mila fantatsika. Za dia misaotra ny tompo fa mitombo isanandro amin'ny fahalalana sy amin'ny fahasoavana ho amin'i Jesosy Kristy, ahafahana mitondra antsika miakatra hatrany. Ho iaho androany tsy dia hisy zava-baovao firy, fa hijanontsika amin'ilay nitondran'Andriamanitra antsika dia be dia be no ahafahan'ny tompo. Fa mela fotsiny amin'ilay hoe manantona anao vao afaka ianao. Mela fotsiny amin'ilay hoe amitra tany ianao vao afaka. Fa efa eto ny tompo zao, samy mihetsika araka ny zavatra takany. Samy mihetsika araka ny zavatra takany. Apocalypse 14:6-7 raha voninao azafady. Apocalypse 14:6-7.
mbola hijanontsika amin'le hoe rano fanolohateny androany ny tontolon'ny fanahy avy any anaty rano. Inona hoe azafady? Ny tontolon'ny fanahy avy any anaty rano. Apocalypse 14. Miarakatsika eo amin'ny écran azafady ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fivolanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. 7. Alevaso. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Eo miankofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zareo va misy tontolo efatra samihafa resahany eo. Firy azafady? Tansa hoe lanitra, tany, ranomasina, loharano. Avereno inona daholo izy teo? Lanitra, tany, ranomasina, loharano. Ao tsika ny miainga. Misy tontolo efatra samihafa ireo. Lanitra, tany, ranomasina, loharano. Zato isanjato ara-panahy ny fiainana. Fa tsy hoe rehefa ny zavatra tsy tafavoaka vao entina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Tsy zay. Fa zato isanjato ara-panahy ny fiainana. Ary malalan'izany ny malagasy. Zay no mahatonga anao karazana fomba marobe. Mbola kely ianao dia efa mahita hoe ny ray aman-drenanao manana fomba marobe. Ohatra fotsiny zao. Fa maninona no alevina eo ambaravarana ny tavony? Tavony iza daholo no alevina eo ambaravarana atao avy ambonina ny tanana. Tavony moa sa dadipotra? Samihafa moa ny tavony sy ny dadipotra? Ay. Tsy rarako koa na nalevina tany na nana tsy nalevina tany tsy ahoako zao. De fa maninona ny nalevina tao? Zavatra inona sady zao zany? Zava-panahy. Zava-panahy. Tamin'ny zanako teraka voalohany zao dia andevina tadipotra nanome torohevitra na ina moa izy tavony? Tavony. Ny vadiko, ny rafozako andevina tandremo anao mitoditodika fa gila maso zazy io. De za moa hainareo fa beloa indraindray. Toko fa firy andininy fa firy any misy an'izany. Avy ny ray hainao. Tandremo embenana mitsy aso hitodika. Ny vadiko amin'io nateraka indray. Mpitory filazantsara. Mirehatra be mitory teny. Mandeha tsara ve anao? Fa na izany izy mbola misy zavatra atahorany any tany aloha tany. Dia za amin'io entina loha be. Sa matahotra an'izany zanako gila zany ny fandraisany zavatra leviko atao masony zanako. Fa dia nambenana noho ny amin'ny zareo no tsy nitoditodiako. Hitanao zany mbola kely isika dia efa mahafantatra fa misy ny atao hoe zava-panahy. Marobe, marobe, marobe. Raha mipetraka fotsiny ao an-trano dia misy hoe avy ato antsinana ato sa avy aiza ato ny olon-dehibe mipetraka. Sa tsisy an'izany. Na ny varavaran'ny trano aza. Indrindra fa ny malagasy. Inona moa ny fiantsonan'ny malagasy miankandray fa mbaravarana. Ety ny varavarana, ety sy ny tariny sy ny tariny. Zany hoe zato isanjato ara-panahy ny fiainana. Fa rehefa tonga ao amin'ny tompony olona tsy mianatra momba ny ara-panahy. Fa ny heverin'ny olona hoe ny ara-panahy rehefa tonga amin'ny tompo mahery mivavaka fotsiny dia tsara toetra. Hoe iny tsy ara-panahy ny toetra ny rahavavy iny. Tsy ara-panahy le rahalahy iny.
fa zao tsika vao tena hiditra amin'ny hoe spiritualité. Mandray avy ianao raha lasana bavimbalala. Avy reo ny spiritualité na hoe ara-panahy. Dia jereo tsara fa misy tontolo efatra samihafa eo. Lanitra, tany, ranomasina ary ny loharano. Aiza ny misy atsika nefa amin'izao aiza amin'ireo tontolo ireo? Eto an-tany. Voalazan'ny Baiboly nefa fa lalàna lanitra ny manapaka eto an-tany. Ary any an-danitra misy anankiray mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, manapaka ito ambonin'ny tany. Tsy izany fa Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra, ary eo ankavanany Jesosy Kristy. Manapaka ito ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao lalàna lanitra ny anarana ahafahana manapaka eto ambonin'ny tany. Idirantsika vetivety any amin'ny Job 38, tsy ny manina ao amin'ny régile izy fa tadiavintsika amin'le efa tany aloha tany. Job 38 lalàna ny lanitra izay. Mino afa sarotra tadiavina. Misy zavatra manko efa nianarantsika tao alohaloha teo dia tsy nomaniko androany fa iverimberenatsika. Lalàna ny lanitra. Evao, ya. Job 7:7 miaraka tsika amin'ny écran azafady. Fantatrao va ny lalàna ny lanitra ary manendry ny fanapahany iren'ny tany va ianao? Raha mba misy amin'ny teny frantsay azafady. Fantatrao va ny lalàna ny lanitra? Connais-tu les lois du ciel? Les lois du ciel, la vereno hoe? Les lois du ciel. Dikan'izany misy lalàna maro ny lanitra. Io tsy didy folo. Tsy le lalàna ny menan'ny Mose sy tonanany zanak'Israël, fa principe io. Règle-tu son pouvoir sur la terre? Vereno amin'ny teny malagasy amin'izay. Règle-tu son pouvoir sur la terre? Verena amin'ny teny malagasy. Manendry ny fanapahany ireny ny tany va ianao? Fanapahany ireny, iza le ireny eo? Iza le ireny? Iza? Mafy. Iza le ireny resahany? Andriamanitra vao madilo sasako. Fantatrao va ny lalàna lanitra verena azafady? Ary manendry ny fanapahany ireny, iza le ireny? Lalàna lanitra. Iza zany no manapaka ny tany? Lalàna lanitra. Dikan'izany raha lasana bavy raha te hanapaka ianao ito ambonin'ny tany dia mila mahafantatra ny lalàna lanitra ary miaina amin'ny lalàn'ny lanitra. Eny tsara. Ny devoly dia tsy devoly hatramin'ny voalohany, fa ny devoly anjelin'Andriamanitra tany an-danitra. Rehefa nazera tetỳ ambonin'ny tany izy dia mahafantatra tsara ny lalàna lanitra. Dia rehefa te hanapaka eto ambonin'ny tany izy dia miditra amin'ny lalàna lanitra. Dia zay amin'izay mahatonga izay olona connecté amina devoly, connecté amina asan'ny devoly, dia afaka manapaka izy satria mahafantatra ny lalàna lanitra. Fa ahoana le manapaka? Manapaka ka, manjakazaka, manan-karena, manam-bola, lasa lavitra. Misy mpihira raha lasana bavy, mpihira, artista tsy ahoan'izao, vetivety dia malaza maneran-tany, mivezivezy manerana an'izao tontolo izao. Fantatrao ve? Maro amin'ireo no miaina amin'ny lalàna lanitra. Fa lalàna lanitra avy amin'ilay anjelina zera avy any an-danitra. Satria hitany tsara ny fanaovan'Andriamanitra zavatra tao ambony tao, satria teo akaikin'Andriamanitra i Lucifera. Izay no mahatonga antsika tsy tafavoaka tsika raha tsy mandinika ny ataon'Andriamanitra, raha tsy mandinika ny fanaon'Andriamanitra, raha tsy mandinika akaiky ny tenin'Andriamanitra, tsy ho tafavoaka. Io tsy vitany hoe taio amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa lavitra ho aiza? Tsy vitan'izany io. Fa hitanao ve ny lalany? Mandeha any ao amin'ny parkage national dia miteneny hoe tonga Tananarivo amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga any ambony Romamy zao amin'ny anaran'i Jesosy.
ambondro mamy rabasaka yamaeva tanana rip dia misy mpinotra zany amin'ny anaran'i Jesosy manonofy atoandro, manonofy amin'ny alina, manonofy ririnina, manonofy lohataona, manonofy favaratra. Tsy vitany amin'ny anaran'i Jesosy io tompoko fa misy lalàn'ny lanitra mila fantatrao, iainanao, idiranao. Mandrea tsara va ianao raha lasana bavy malala. Fantatrao va ny lalàn'ny lanitra. Manendry ny fanapahany reniny tany va ianao. Eo zany tsika dia mahita tsara fa raha te hanapaka ianao eto tany dia mila miditra amin'ny atao hoe lalànany lanitra, les lois du ciel. Quelles sont les lois du ciel? Inona avy? Maro be izy ireo. Anisany anankiray dia ny altara. Jereo tsara fa tao ambadiky ny altara no metsika lanjany, nitokanatsika, nitsokafona daholo ny lotoloto rehetra atao anatin'ny fiangonana. Mandrea tsara ve ianao? Satria misy loto tsy mampandroso fiangonana, misy loto tsy mampandeha fiangonana. Tao ambadiky ny nanokanana azy dia mitsokafona ny loto rehetra. Iza ny mampitsokafona azy? Andriamanitra va hitondra lavitra ny asa fanompony izy. Nalefany ny hery, nalefany ny fagagana, alefany ny fahasoavana. Mandrea tsara ve ianao? Nomeny ny fitaovantsika zao va nahazo io ordinateur anankiray, raha hitapitesa mahery ny vianana azy tany Antananarivo farany teo, ampiasaina any an-trano. Tsisy faly mihitsy nandray. Satria le izy tsy commodinao. Tsy bajaj vao azonao. Ozy ny lalitra nandalo hoe ina nidirako amin'izany ordinateur. Mandrea avy ianao raha lasana bavy malala. Lalàn'ny lanitra zao, ny altara, tsy zany ihany fa maro be. Zany no mahatonga antsika tsy maintsy mianatra satria maro amintsika efa elaela izay nivavahanao zay. Efa mitady ny fianakaviana izay ihany moa ny vokany. Na ianao koa zay nandray sady manontany tena no miteny hoe mbola ho hitanao. Ary mizara roa ny lohanao rehefa anontaniany olona ianao. Ny lalàn'ny lanitra no fana manapaka etỳ tany. Dia ny devola rehefa nazera tompoko avy any an-danitra. Izao ny fahamarinana. Voninao hoe ny Genesis toko voalohany, manomboka amin'ny andiny voalohany, andao tsika hianatra zavatra. Lazao ny eo anilanao hianatra tsika hoe. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Tany amin'ny sekoly lahady zany ny vakina fa tsy ny anarany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizona ny tambony ny lal. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony ny rano. Tsy nisy inona ny tany. Hitanao Genesis toko voalohany sy ny Genesis toko faharoa, misy elanelana amanjato taona ny amanarivo taonany. Satria izy milaza eo tamin'ny voalohany Andriamanitra naninona izy teo? Nahary ny lanitra sy ny tany. Dia andininy faharoa izy miteny ny tany tsy nisy. Aiza koa misy zavatra ny foronina dia tsy misy endrika. Sady foana? Tsy possible zany. Ny foronina ve dia foana? Fa na talohany na foana azy nisy zavatra nitranga teo. Talohany na tsy endrika azy nisy zavatra nitranga teo. Dikan'izany nisy nanimba ny endriny. Ka teo anelanelany Genesis toko voalohany, andiny voalohany sy ny andininy faharoa, teo nisy zavatra nitranga teo. Inona ny zavatra nitranga teo? Andao toizantsika ary aloha. Andiny fahatelo. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Fa efatra. Andao momba samy mamaky sy tsy marary maso rehetra. Andiny faefatra. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro. Ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva. Ary nisy maraina ary andro voalohany zany.
fahenina. Ary Andriamanitra nanao hoe misia abakabaka eo anelanelan'ny rano. Averena azavady? Eo anelanelan'inona? Toyana. Ary ao ka misaraka ny rano amin'ny rano izy. Andao alaina sary an-tsaina kely zany. Misy abakabaka hony eo anelanelan'ny rano. Zany hoe misy rano zany ambony a, dia misy rano zany ambany tsy zay. Dia misy inona eo anelanelany eo? Abakabaka. Ary ao ka misaraka ny rano amin'ny rano izy. 17. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano. Misy tsy miteny sady koa, efa nisy narary-maso sady ve tompoko. 17 averena. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny abakabaka, tamin'ny rano ambonin'ny abakabaka, dia nisy izany. Favalo. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro faharoa zany. Ay Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra eo amin'ny fitoerana iray, ary aoka iseho ny maina, dia nisy izany. Mbola misy toy ny ve izy ao? Alefasoara. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasony. Dia hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Zareo tsara. Rehefa nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra, tsy eo tsika tsy mahita mihitsy hoe nanao rano izy. Fa efa nisy rano. Efa nisy rano. Ny rano zany nisy talohany tany. Dia rehefa avy eo amin'izay nangonina teo amin'ny toerana anankiray ny rano, dia niseho amin'izay ninona izy teo? Tany. Dia rehefa nazera ny devoly, ny Baiboly dia milaza amin'ny Apokalipsy 12:12, loza ho any tany sy ny ranomasina, fa nidina ho any aminareo ny devoly. Homano iny amin'ny manaraka zavady. Ary manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny. Dia jereo tsara fa rehefa nazera ny devoly dia lasa izy teo any amin'ny tany sy ny ranomasina. Any amin'ny tany sy ny ranomasina. Ny ranomasina na ny rano no betsaka kokoa noho ny tany. Any amin'ny siansa indray tsika mahita an'izay. Any hoaniny amin'ny 72% amin'ny planeta tany dia rano. Zany hoe ny rano no betsaka kokoa noho ny tany. Teneny hoe avance. Maria tsara ve tsy mamparary andozy ty zavatra ty fa hoentiko mazava tsara, satria raha ohatra ka tonga eto anao marary kibo zany dia tiako ametra tanana, mety arary ny andohanao, satria tonga dia efa metra tanana ny tadiavinao. Fa ny fiainanao mila tafavoaka ary mila mandresy ianao. Enoy tsara fa ny devolo midomine manko, dia zay no mahatonga ny fiainan'ny olona maro be domine. Ka mila fantatrao ny tokony atao mba ahafahanao midomine azy indray, ahafahanao manapaka indray. Mandrea tsara ve nareo? Rehefa nazera avy tany an-danitra ny devoly, dia ny ampahatelo ny kintana ozy ny tenin'Andriamanitra dia ny anjera daholo tsy izy ireo kintana ireo, fa ireo anjely ny odina dia ny devoly. Io ampahatelo ny io anefany maro be amanapitrisany tsy voisa. Amin'ny teny baiko myriade. Zany hoe myriade zany maro noho ny miliara, innombrable. Zany hoe tsy voisa mihitsy, indéfini, maro tena maro. Dia izy nazera io dia any amin'ny ranomasina. Aiza tsara azafady? Dia ny tany nefa kely noho ny ranomasina. Dia zareo tsara amin'izay ny zavatra manapaka ety ambonin'ny tany ety. Ny atongava ny ampahoro ny zanak'olombelona, ampijaly ny zanak'olombelona, anapotika ny zanak'olombelona. Enao nateraka indray raha tsy mahafantatra lalàn'ny lanitra dia mbola anisany ho any an-danitra nefa potika sy tsy tafavoaka.
Ny fahaterahana indray tsy midika hoe tafavoaka ianao, fa ianao fotsiny mahita ny lalana mankany an-danitra, dia manadio fo dia manamaso tena, fa tsy midika kory hoe voalohanao ny hofatranonao. Mandray anahy ve ianao? Tsy midika kory natsangana grossiste ianao, tsy midika kory nahazo fiara ianao dia natsangana hôtel ngeza be ianao dia na 5 étoiles, fa mbola zavatra hafa ndray, mbola fianarana hafa ndray zay. Ary zanga ataka mitompo rehefa tonga eto ianao dia hianatra ny lalàn'ny lanitra, azo fatakarana fa anao mandresy, satria efa fotoanantsika zao raha lasa bavy malala. Rehefa nazera ny devoly any amin'ny ranomasina ary nanapotika ny tany sy nanakorontana ny tany, zany nahatonga le tany lasa tsy nisy endrika sady foana. Aizy na oziny teo ambony lalina, fa nan'Andriamanitra ny nomba teo ambony rano. Ato amin'ny Isaia 27 Isaia 27 andiny voalohany ihany a. Hoy ny Baiboly eto, écran zavady, amin'izany andro izany ny sabatra Jehova izay mafy sady lehibe no mahery no entiny mamaly ny leviatana, vereny hoe leviatana, dia ilay mena rana mandositra. Miaraka tsika, sy ny leviatana dia ilay mena rana miforiporitra, ary ovonono ilay dragona ao an-dranomasina. Misy inona zany ao an-dranomasina? Dragona. Tsy izy io dragona io fa ny devoly. Izy tsara io devoly. Aizany misy azy ao an-dranomasina. Ary ny anarany ilazana azy eto dia leviatana. Leviatana. Mena rana mandositra, mena rana miforiporitra. Aiza tsara ny misy azy hoe an-dranomasina. Ato amin'ny Ezekela 7:22 sy 2 écran. Ary tonga tamiko ny tenin'ny Jehova nanao hoe, ry zanak'olona, lazao amin'ny mpanjakany Tiro hoe, izao ny lazain'i Jehova Tompo, satria miavonavona ny fonao ka hoy ianao, mba Andriamanitra koa Ilosifera io a. Eto amin'ny anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra no ipetrahako. Te hitovy amin'izy izy zany? Te hitovy amin'izy tsara? Tanao zany fa ny toetra ny devoly dia tsy mirara hiérarchie. Ahoana ny atao hiérarchie? Ambaratonga mipahefana. Ohatra io zao sezan'Andriamanitra, ohatra zany ty seza ty, zay seza natao any papa sy maman, de zaho izy tsy mirara an'izany fa zay hipetraka eto amin'ny fipetrahany etoko. Ary zaho izy zakomba Andriamanitra. Tsy mirara an'izany hoe ambaratonga pahefana zany izy. Teo ambony noho ny mpifehy azy sy ny mpitondra azy izy. Mba Andriamanitra koa toizantsika, eto amin'ny anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra no hipetrahako, dia eto ampovoany ranomasina. Aiza tsara izy vady? Nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsinona, na dia nataonao toy ny fon'Andriamanitra zany fonao. Eo zany tsika dia mahita fa aiza tsara ny devoly, aiza ny tena misy azy rehefa nazera avy any ambony avy any izy any anaty ranomasina any. Le mpitoro teny any 7 efa nianarantsika fa ny renirano rehetra dia mankany amin'ny ranomasina. Tianao Jesosy. Jesosy rehefa tonga tety ambonin'ny tany ianao ny asan'Andriamanitra, dia teo amin'ny tanàna amoron'ny ranomasina ny nesany voalohany, ahafahany midomine ny fanahy ao anaty ranomasina. Ovaketsika ny ao amin'ny
Matthieu 4 manomboka eo amin'ny 12. Matthieu 4 manomboka eo amin'ny 12. Mianatra tsika io zao a. Mianatra tsika io zao. Matthieu 4 manomboka eo amin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa isa roa telo ary noho reny Jesosy fefa voasambatra John dia lasa nankany Galilis ary noho niala tany Nazareta izy dia nankany Kapernaomy izay ao amoron ranomasina. Aiza hoe azafady tonga dia any amin'ilay tanàna ao amoron ranomasina ny nandehanany voalohany rehefa hanomboka ny ministerany izy ahafahany midomine le fanahy ao anaty ranomasina. Sotra ny tompontsika fa eto mahajanga amin'izao ahafahantsika midomine ny fanahy avy ao anaty ranomasina satria avy ao sokafo ty aingana micro ahoana hoe inona hoe iza moa ianao izy ralosy avy aiza ianao avy aiza avy aiza avy aiza ary aiza avy aiza tsara tsara fa mikorontana sady izy zao. Mandeha tsara avy anao zao. Iza io miresaka io zao? Lucifer. Lazao namanao tratra izy zao. Avy aiza ry zareo teo? Avy any anaty ranomasina. Korontana ny lohany zao. Dia misaotra ny tompontsika fomba ny ran'Andriamanitra eto zay. Enao hiaraka amiko anravana io fanahy io. Tonga ny fotoana hitsanganany fiangonana ho tena miaramila marina. Alléluia, alléluia. L'église est une armée, armée, armée. Tsy fiangonana malemilemy. Alléluia. Ary za pasteur ty hitarika anareo tsy pasteur sarim-bavy tsy ratsy akoriny vavy. Mandrea tsara ve pasteur miaramila mafy be anrafa ny asan'ny demony. Tsy demony ihany fa devoly mihitsy. Samihafa ny demony sy ny devoly. Ino tsara? Samihafa ny demony sy ny devoly. Mangino fa mamainao androany. Samihafa ny demony sy ny devoly. Amintsika ny olona misy demony dia rohana demony. Fa amintsika ny olona devoly izy mihitsy ny rohana. Samihafa zany. I Jodasy tsy nanana demony fa i Jodasy nidirany devoly. Ozy izy 12 anareo zay nofidiko ary ny anankiray aminareo aza dia devoly. Hafa mihitsy ny olona rehefa nidirana devoly tonga io toetrany tsy azonao anarina io. Dia ny miala amin'io ihany no mety ary mandroaka an'io ihany no mety. Satria devoly fa tsy demony. Ny demony mibloqué fiainana, ny demony manimba zavatra any anaty any, ny demony manimba ny fiainana. Fa ny devoly iray tena mpandrava zavatra hafa mihitsy ny devoly. Fa tsy resaka an'izany aloha andro any. Fa tsy ny demony ihany no potehana eto fa ny devoly koa atao mahita faisana. Ny demony fanahy maloto roana potehana dorana amin'ny afo. Fa ny devoly personne. Ny devoly fa valinareo dia mandehandeha tolona mierina mitady zay arapana. Ianjeran'ny afon'Andriamanitra ianao zao dia izao ry Lucifer. Aiza tsara ny misy azy teo azafady? Dia jereo tsara rehefa hanomboka ny ministeran'i Jesosy dia any amin'ilay tanàna eo amoron-dranomasina nandehanany voalohany ahafahany mifehy ahafahana manapaka. Aleo mitohitsika rahalasana bavy mba mite hafa ihany ho an'Andriamanitra. Averitsika Matthieu 14:12
Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambotra Jauna. Matthieu teo azavady 14:12. Isika manomboka. Matthieu 4:12 ya. Aisika teo. Miaraka tsika zaro telo. Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambotra Jauna dia lasa nakany Galilea izy. Ary noho niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaum izay ao amorony ranomasina ao amin'ny zaratany Zebulona sy Naftaly. Ka noho ny natao izy. Wow! Nanino natao izy? Nanino natao azavady? Nanina? Tsy niolona. Noho ny natao. Nandalo tamin'ny sefokotany mihitsy. Tena azo résidence eto alozy. Mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe ny tany Zebulona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amorony ranomasina. Tany aiza hoe azavady? Any andafiny Jordana, Galilea, tany Gentlis. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe. Eno tsara fa eo ny tanàna eo amorony ranomasina dia feno aizina. Ny côtier rehetrarehetra. Ny vilko naizanaiza tanàna rehefa côtier akaikina ranomasina dia feno aizina eo. Mijangajanga ny olona, dia rendrarendra ny olona, mirehaka ny olona, mangalatra ny olona. Inona ny antony? Lay fanahy avy ao anatin'ilay ranomasina no manapaka eo amin'ilay tanàna. Izany no mahatonga ny fanahy izay tao amin'ilay lehilahy tao Gerasena, tao Gadarena, rehefa oroahan'i Jesosy dia ozy izy hoe mifona aminao zay mba alefaso amin'ny rikisoa iry. Satria zay tsy te hiala amin'ity tany ity. Tsy te hiala iza hoe azavady. Ary io fanahy io dia efa nanakana ny voyage-nry Jesosy ho ao Gadarena. Ho Jesosy hoe andeha isika hita hoeny ampita. Dia nitsangana amin'izay ny fanahy nandefa rivotra, tafio-drivotra anakana n'ilay samy tsy tonga hoeny ampita. Satria fantatrareo zareo fa anakana ny fanjakana. Enoia 2013 nisy fandaminana tsy mazava saika alefa any Diego Seres dia ozy hoe tsy avy amin'ny tompo izany fa nireko eto mahajanga. Reko tsy aviany fa za manana ny antom-pisiko, manana ny missionko eto mahajanga. Vao nisy zavatra nalefako tamin'ny internet teo. Mon ministère n'est pas une fonction. Mon ministère c'est une mission. Ity tsy asa hoe inona ny asanao pasteur. Non, simple loatra zany. Tsy asako le pasteur fa mission ako le pasteur. Mandriave samy hafa zany. Afa hoe asa milomambady amanjanaka tsy zay. Ny tanjoko amin'ny tianao pasteur ty tsy amelombady amanjanaka fa ny tanjoko ho fahazavana anafaka mandany anay manda averene manda samy hafa izany. Raha asa ite efa lamindamina satria ny vady amanjanaka efa mihinan-kanina. Raha fonction ty efa nijanona, ny vady amanjanako efa nihinan-kanina ary nareo efa maromaro. Za efa président fondateur. Fa ny aina tsy fonction, fa ny aina mission. Mila fantarina hoe inona ny mbola tsy vita, inona ndray ny tokony atao, aiza ndray ny tokony ale, inona ny fandaminana tompo, satria mission avy amin'ny Jesosy. Mandrea tsara vera lasana bavy malala. Ka za manana mission eto mahajanga, eto ny manomboka, eto amin'ilay tany amorony ranomasina. Satria ilay tany teo amorony ranomasina ozy dia nisy inona aizina. Jereo tsara ny aizina eto, jereo tsara ny fitafy. Ary ao rarabavy, raha vao tonga atao amin'ny tompo ianao, tonga dia midira lalina ato amin'Andriamanitra. Aza mifangaroaro amin'izao tontolo izao, satria lasa olona vaovao ianao.
aza manao ny fitafony zao tontolo zao mibridanridana tsy hitana hoe hoaizy reny tsy hoe rehefa atao am-piangonana ianao dia maotona fa rehefa avy ato ianao dia mitovy amin'ny zareo le mpandeha riananina ihany sotra betsaka tenenao namanao iza mo resahan'ny papa io hoe azonao moa zany sa tsy azonao zany satria feheziny le zavatra avy ao anaty ranomasina ny olona eo amin'ilay tanàna enoy tsara nangataka ny demony hoe azaroana hiala amin'ity tany ity zay fa veloha zay hiditra amin'ny rikisory dia nekeny Jesosy rehefa androana zareo dia niditra tao anatin'ilay kisoa dia le kisoa niditra trevatrefa tany amin'ny antsana dia latsaka taiza tany anatiny ranomasina satria izy ireo dia vola eo mipetraka ao anaty ranomasina dia ireo dia vola ao anaty ranomasina no fehan'le tanàna dia zareo tsara fa contrôlen'le devoly hatramin'ny fomba fitafy sy ny fomba fisainana satria io lehilahy tao gadarenina io dia nitanjaka any ampasana no mipetraka minananana mitetena ny tendrombohitra fa rehefa niala le demony tao anatiny tao dia natsiaro saina amin'izay izy dia ny akanjo tsara amin'izay izy hitanao zany ny demony ao anatin'ny ranomasina no mibaiko ny lamody hatraon'le olona eo an-tanàna ny lamodinao dia lamody avy amin'ny fanamasina manomboka izao modèle avy amin'ny fanamasina ny modèle ny akanjonao modèle ny fitafianao mandrea tsara vera lasana bavy malala hey avereny fanamaso tao entolala zay fanamaso tao entolala zay zereo tsara reo karazana tanàna eo amorona ranomasina rehetra eto Madagaskar samy mitanisy fa zareo tsara niditra ny olona eo atoerana sy ny adalan'ny olona eo atoerana sy ny fanompontsampony olona eo atoerana izy izy ny matsiarotsiaro misy zavatra tonga ho atsainy momba an'izany izy mba matsiaro hoe arianany ohatr'izao ie abotino amin'ny tanana toizatsika azafady a oh tsy maintsy afaky ianao averina kely a averina kely mangina tsy mikoretakoretaka eo inona mbola ho azoko anao iny raha tsy le hira iny ahiniko azonao Matthieu 4:15 azonao ve le hira ho azony anao iny ny tany zay bolona sy ny tany Naftaly eo amin'ny tany amoron-dranomasina ny andafiny Jordan Galili tany Gentilis ny olona zay nitoetra tao amin'ny maizina nitoetra taiza hoe satria teo amorona iny izy dia nahita mazava lehibe ry Mahajanga ahita mazava lehibe ianao ahita mazava lehibe ianao ry Mahajanga ahita mazava lehibe ianao ny amenina anao tsy maresy lahatra tsara everiko fa mahitsangana ianao dia hiteny hoe zay mianakafo mahita mazava lehibe avereny ahita mazava lehibe zay mianakafo za ty amoron-dranomasina hoe aty amin'ny maizina hoe fa ahita mazava lehibe ahita mazava lehibe ahita mazava lehibe amin'ny anaran'i Jesosy mazo toerana ary tamin'izany andro zany dia nanomboka nitoroteny Jesosy ka nanao hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra ary noho ny nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasiny Galili Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy dia Simona zay tao hoe Petera taiza izy nanomboka nitsimpona mpianatra tamin'ilay tanàna eo amoron'ny ranomasina ary eto ihany koa ny manomboka nanganana Andriamanitra mpanompo apôstôly evangelista profeta docteur ahoana hoe tsy avelanao an'ino tsy avelanao an'inona hoe tsy avelako tory filazan'Andriamanitra zany io tsy avelako fa maninona tsy avelako fa maninona efa ho ampiasainay io ampiasainareo amin'inona ampiasaina amin'inona
avy eto Andriamanitra nangana mpanompo marobe lasy vavy lasy vavy eto reo efa sobony reo azo mitsara ny tanana Nuk fa tsy mahazo manao an'izany tsy mahazo mitory filazantsara zany za tsy maresaka aminao filao mpianatra be dia be nitsangana vieto ho ampiasainy Jesosy hielo manerana an'izao tontolo izao hielo manerana an'izao tontolo izao hoento manketo fotsiny izy zao sakafo ty hoento manketo laza hoe velona Jesosy velona Jesosy fa maninona ny matahotra rehefa entina eto fa maninona ny matahotra rehefa entina eto apetrao eo ambany ao fa maninona no mitsoke ity altara nananganany Jesosy aty eto ianao no maio mirehatra eto koa ianao no misaraka aminy manisa telo dia misaraka aminy ianao zao ray roa telo misaraka amin'ity vehivavy ity ianao devoly manak'izay lasa hoe misaraky reo sao dia zao amin'ny anarany Jesosy raha vehivavy zanako vavy ambarako fa afaka ianao amin'io fanaheviany anaty rano miazonanao io na loha rano na reny rano na ranomasina manapaka avy eo amin'ny lalàn'ny lanitra nosorany Jesosy Kristy amin'ny herin'ny fanamasina mametraka ny tanako eo ambony lohany dia tafasaraky nareo sao manak'izay tsy mahazo mireklame azo tsony ianao zanako ity ato amin'ny Jesosy amen sangana sangana hey yeah ça va ahoana ianao zao za tena nisy zavatra mibahana be tamin'ny tendako tefa tsy henoko nisy zavatra nibahana tamin'ny tendanao teo tsy heninao tsony izy zao ny zavatra hitanao ve teo za latsaka tanaty lavaka latsaka tanaty lavaka ianao teo lavakotriny ahoana zany inona dolo ny hitanao teo maizina be fotsiny ohatra vavarano dia inona hoe za latsaka tanaty vavarano dia avy amin'izay za niala ny rano vavarano io za dia latsaka tanaty lavaka amin'izay vavarano no hitanao tsy azoazonao ino rano tsy azoazonao plasy fotsiny no tsy ny azoazoko ranomamy dia ranomasina amin'ny ilany dia misy vato be lavalava avity ianao avity ianao avity ianao zavaty azavao tsara le rano azavao tsara le rano hitanao fanamaso tapatsiahanao zao azavao tsara ranomamy ranomamy dia ampovoany amin'ny ranomamy io misy dongodongona dia misy kakazo maniry dia vato be amin'izay manasaraka anazy amin'ny ranomasina vato be vinagny zany izy le ohatra ka dina severina zany izy raha dinina severina satria fitambarany ranomamy sy ny ranomasy zany tena placen'io raha io zany dia misy azo misira araky ny teniny io dia misy vato hitanao ve zany toerana zany fa raha ohatra ka manakary izy dia misy satria manakary zany ny lavitra io dia misy vato dia misy filao misy antony atsoko anao eto ahoana fa ahoana anao aza manekineky manambara zany io anao misy antony atsoko anao eo misy antony tena misy ambarao tsy mahazo manambarambara zany eo tsy mahazo manambara aza matahotra ianao fa tenany tsara tsy mahazo manambarambara zany noko anako anao manambarambara aza zany matahotra an'izany ianao amin'ny anara Jesosy lazao tsara na manambarambara zany misy tsy mahazo miteny zany ma aza miteny zany alefaso aza miteny zany dia misy vato dia misy ranomamy zay hitazako zay misy ranomamy dia misy azo misiry dia vato misiry dia
ranomasina raha eo irao ny anjelinao amin'izao fotoana izao hoany amin'izany toerana zany esory miala avy any azy zao ankizy vavy izao amin'izao fotoana izao avoay ala tao izy tsy hoe isaky ny fotoana akory dia hietsika foana izy fa amin'izao mihitsy izy afao Jesosy irao ny anjelinao iny alainareo any dia mandeha an-dafo zany mitory filazantsara zany alainany izy ma tononoko ny anjelin'Andriamanitra ho amin'io toerana eo ho amin'io toerana eo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka aminao amin'izao minitra izao irao ny anjelinao hoany amin'io toerana io ny sariny nalefa ny olonany na ny mombamomba azy ny nalefa ny olonany izay no mirepresente azy dia any mihitsy izy amin'izao dia lasa tsy tonga any amin'ny anjara voatendrany mivavaka amin'izao ray alefaso any ny anjelinao amin'izao fotoana izao dia ao ka izy famahana mitranga tsy vita zany eto ny anjelin'Andriamanitra tsy vitanareo zany tononoko ny anjelin'Andriamanitra eto miaro manisa telo dia baraka ianao raya roa mandoa amin'izay ianao zao mandoa amin'izay ianao zao avy reno eto ny anjelin'Andriamanitra miaro ny zanak'Andriamanitra miaro ny olom-bovidin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny vavadin'ny fiainatsita tsy maresin'ny fiangonana ny vavadin'ny fiainatsita tsy maresin'ny fiangonana efa tsy any anaty rano antsony izy efa afaka izy alefany amin'ny anjara voatendry ny tiakizy vavy ity amen mitsangana amin'izay mitsangana amin'izay ny zavatra resako aminareo tsisy imagination tsisy hoe imagindena zavatra saintsainina fa feon'Andriamanitra sy tenin'Andriamanitra manahoana inona zavatra nitranga teo inona nitanao teo tanaty mbo tanaty lavaka dia avy amin'izay ohatra nisy ny sintona nandeha mazava be wow nisy ny sintona anao nisy averiny tsara nisy ny sintona za le tanaty lavaka maizina be nisy ny sintona anao tanaty lavaka iny dia tafavoaka tamin'ny mazava be amin'izay tafavoaka tamin'ny mazava be wow manahoana ianao zao maivana be anao zao etoe masoko ianao ry satana raha mbola ao tsy mahazo mandainga ianao tsy mahazo mandainga ianao fa etoe masoko ianao ny miala tanteraka manao veloma mandraka zay ilaza hoe resy zay tsisy hevitra intsony satria izy efa tsy voafaritra intsony ka raha mbola manakatsaka ianao ny amoron-dranomasina any amin'izao fotoana izao zanako izy zaho maka azy ihany tondra azy eto amin'ity alitary ity zao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana soamantsara tsy afaka miaraka aminao anatin'ity tsodrano ity izy tongava ny anjara voatendrinao tsisy fatotra intsony ianao Alleluia avy reny zao ny olona eo amin'ny maizina mahita mazava lehibe na aiza aizina misy ahy zao sy lavaka misy ahy sy ranomasina misy ahy sy loharano misy ahy sy tany nandevenana tamin'ny alalan'ny sariko loko voloko akanjoko atin'akanjoko ny mombamomba dia mivoaka eo mazava voaka eo mazava amin'izao minitra izao ny anjelin'Andriamanitra maka any amin'ny maizina amin'izao minitra izao amin'ny anaran'i Jesosy dia mandroso makany amin'ny fahazavana tonga eny amin'ny destinéako amin'ny anaran'i Jesosy aktiveo raha jiaby tsisy anao anao voatonga voatsela io mikitikity anay ay to ty ora io oh halleluja vedo ty zay tsy maintsy afaka rangahy ianao
Anatin'ny 30 jours hein? Grand défi au combat spirituel. Fa izy ianao ato, izy ianao ato. Valio za. Izy ianao ato izy. Izy ianao ato. Dia tsy mbola niditra lalina be fa mbola vao teo amorony teo. Dia mitenena malaky ianao. Izy ianao ato. Tsagana dôla ahafahantsika ty olo ty zao. Averenareo fotsiny zay teneniko. Ataova mitsangana izy. Averenareo fotsiny zay teneniko. Tsy zany ny ahafahantsika fa niza manana ka ny anaty rano any ny zavatra miazona anao. Averen zao. Jesosy io irao ny anjelinao ho any anaty ranomasina, ho any anaty farizy, ho any anaty loharano, akana analana sy reto namako ireto any anaty rano any am'izao ora izao. Nizaniza tonga eto sy manaraka am'izao fotoana izao any anaty rano any izy. Zao izy dia fahany amin'ny anaran'i Jesosy. Activé. Yeah. Wow, 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 wow. Relâchez la bave. Jésus est vivant. Hai. Rebo shakaya ba. Hikara ramazende rebo shakoya. Oh yo 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 yo. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Jésus est vivant. Sawa. Sawa. Tonga vunareo mianakavy amin'ny sabotsy. Toy ihany ty. Mais au micro ni anabavy atsy. Je vais changer à notre dimension. Jesus Christ, miangavy anao azao. I beg you Aniraka ny anjelinao to send your angel any anaty ranomasina, in the waters, in the sea, any anaty loharano, in the springs, any anaty renirano, in every springs, anafaka ny retolona in ireto. every river, to deliver this people. Mangataka aminao za Jesosy. I beg you, Jesus, Aniraka ny anjelinao to send your angels ho any amin'ny renirano, in every river, any amin'ny ranomasina, in the sea, any amin'ny loharano, in every springs, miasina ny retolona ireto. to deliver these people Am'izao fotoana izao, in this moment. am'izao fotoana At izao, this moment, Jesosy Jesus, irao ny anjelin'ny rano, send your angels. irao ny anjelin'ny rano, Send the angel of water miaraka amin'ny fanalahidy with the key amany varavaran'ny rano, to open the doors of waters, hiditra ny anaty rano to any, go into the waters, hiady amin'ny lefiatany to fight with the Leviathan izay miasina ny retolona ireto. that hold these people. Andriamanitro God, mangataka o, I beg you, irao ny anjelinao send your angels to amodika an'ireo fanahin'ny rano, destroy these spirits of water, sasavafin'ny rano, the spirit of mermaids, sasalahin'ny the rano, spirit of mermen. alefaso ny Send anjelinao your angels am'izao amin'ny ora tolakandro izao. at this time. La distance n'est pas une barrière. Distance is not a barrier. Ianao mijery anay The angels amin'ny réseaux sociaux, in the social network, those who watch on the mikasika anao ny network, anjelin'Andriamanitra the angels of God will touch you am'izao fotoana at this izao, moment. amin'ny anaran'i In Jesosy. Jesus' name. Raha aretina ny mahazo anao If you are sick avy any anaty rano, from the water, fahamombana, if there is avy any anaty infertility, rano, barrenness from the water, fahamombana, barrenness from the avy any water, anaty rano, barrenness from the water, ny afon'i Jesosy the fire of manafaka anao zao. Jesus is going to deliver you. Raha fisaraha-panambadiana If it is divorce, na tsy satom-panambadiana or you can get ny married, anjelin'Andriamanitra,
angels of God Maman is faturana. going to deliver you. Anyam nawan so. Is going to deliver you So now. deso. Now. So deso. Now. So At deso. this moment. Niafun The Jesus. fire of Jesus. Niafun The Jesus. fire of Jesus. Niafun The Jesus. fire of God Maman is faturana. going to deliver Say you. mamat chano. That is tying you up. Anina treni rano. It's going to the rivers. Ren ran malaza. The river of Malas. Fanateram panatita. That give sacrifice there. Fanateram panatita. You're not going to give Yetu sacrifice there. Madagascar. In Madagascar. Amnyanaram In Jesus. Jesus' name. Vahana yanosau. We deliver you. Nui tina van kip no. They have tied up your womb. Nui tina van kip no. They have tied up your womb. Nu fatura na van kip They no. have tied up your womb. Nu fatura na van kip no. They have tied up your Nu womb. fatura na van kip no. They have tied up your Am womb. softoni At sau. this moment, Manafaka no. God is going to deliver you. Sesosi. Jesus Christ is Man, going to Africa, deliver no. you. Jesus Christ is Say so, see. delivering you. Jesus, Narakam kwetu. with this, Nyandre mantu. my God is with me. Narakam kwetu. God is with me. Narakam kwetu My Jesus. Jesus Christ is with me. Sinyansel With the dini. angels. Narakam fanalait. With me. With Mama the key. fatura na. With the key to deliver. Sote sote mnyale no. At this moment, La distance get n'est pas out. une barrière. The distance is not a barrier. La distance n'est pas une Distance is barrière. not a barrier. Afu. Fire. Afu. Fire. Afu. Fire. Nisanis. Whoever Ani na terranzo. is in the water now, Nanarano. the name of Jesus, Nisanisa tungetu. whoever is here Kawana terrano ani. and you are in the water, Nanarano. your name is imprisoned in Nisara the water. no. Your photo is in the Nikarapanut water. no. Your ID card is in the water. Nidiatung chau. Your footprints are in the water. Alay kwane no so. I'm delivering you from there. Amnyanaran In Jesus. Jesus' name, Itera keno. you're going to be delivered. Itera keno. You're going to give birth to a child. Anambate no. You're going to get married. Voyage You're no. going to travel. Wanivela You're no. going to go abroad. Anakarene You're no. going to get rich. Yarakam ketenyanzel. The angel is with me Manafaka here no. to deliver you. Rai so deso. Receive it now. Amnyanaran In Jesus' name. Jesus. Yeshikaya mahondele rebosha. Fella Jesus. Jesus is alive. Chafaka manuel le turtenya. I cannot continue preaching Nonya betsa nulla mietska. because there are too much people that need Yetu deliverance. nanremantikam But zao. our God is here today. Chanremanta kila lau. He's not playing here. Chanremanta manau vas. He's not playing. He's not joking. Fanremanta manafaka. He's delivering people. Nanira kalelais. He has sent a man Wetom tanana murdan mas. to be in this place near the Bawa sea ita fazavana lebe. so that people can see the light. Sen pete katom nyaisna. Those who are in the darkness will see the Alwan me light. fatatera kayetsa. And it is fulfilled here now. Nisa no natna aisna. Whoever who is in the darkness now, Ais piterana. in the darkness of barrenness, Ais mtukachan. in the darkness of marriage problems, Ais na tirambula. financial problems, Maita mazavya no so. you're going to see the light. Rais omnyanara Receive Jesus. it in Jesus' name. Rise from the Receive Jesus. it in Jesus' name. Rise from the Receive it in Jesus. Jesus' name. Rise from the Receive it Father. in Jesus' name. Rise from the Receive the Father. light. Rise Receive from the the Father. light. Rise. Receive the light. Rise from the Receive. Father. Receive the light. Nyais na yo fiana no. The darkness in your life Nyalo wam no one try. is going to get out now. Nyais na yo fiana no. The darkness in your life Mantawa no one try. is leaving you now. Am soft on his At own. this moment, Sun fazavan. receive the light. Rise sun Receive the fazavan. light. Rise sun Receive the fazavan. light. Ireo fanaratsum sitka. Every bad spirit Ani nat fatanan. hiding in your body, Ani nat fatanan. hiding in your body. Nyanzel nanremand. The angel of God Mikasta new so. is touching it now. Mikasta new Is so. touching them now. Amnyanaran In Jesus. Jesus' name. Amnyanaran In Jesus. Jesus' name. Amnyanaran In Jesus. Jesus' name. Leviathan. Leviathan. Menarana. Snake. Leviathan. Leviathan. Manarana. Snake. Maya no so. You are burnt. Maya no so. Burnt now. Maya no You're so. burnt now. Maya no You're so. burnt now. Maya no You're so. burnt now. Amnyanaran In Jesus. Jesus'
name. Amin'ny In anaran'i Jesus' Jesosy. name. Tu es trop petit pour moi. You're too small for me. Je suis un homme de Dieu. I'm from the name of God. Jésus m'a oint. I am anointed. Rebo shakaya baba sende. Fanena fafatesana. The spirit of death, Nyanzeli na remand. the angel of God, Mamuan varavara fafatesana. is opening the door of Maka nawa ni death mfena tsita. and removing him from Maka nawa ni the, mfena tsita. spiritual realm. Maka nawa ni mfena tsita. Delivering you Ye from the no den spiritual funa. realm. You who have been killed, Ambukun fitaina. you are moved to the book Afienda of kun fena na blessing. u. I transfer you. Ambukun fitaina in I right. transfer your life into the book Yala of ni uzi na reki. blessing. I remove every curse Amnya naran in Jesus. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Nisa na mele na u. Whoever attacks you, Ka ufitaina wana u. they are going to be blessings for you. Nanda tsana rana use na u. Nanda tsana rana use na We u. have put the blood of goats on you. Nanda tsana rana use We pa have yana u. smeared you with Ni blood ran of Jesus manafaka no. goats. But the blood of Jesus is delivering Ni you. ran Jesus The manafaka no. blood of Jesus is delivering Ni ran you. Jesus The blood manafaka no. of Jesus is delivering Ran you. Jesus manafaka The no. blood of Jesus is Ni delivering ran you. Jesus The manafaka blood no. of Jesus is delivering In the you. mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amenara mayeron Jesus. Receive fire. Rättsnjaf. Receive fire. Rättsnjaf. In the name of Jesus. Amenaran In Jesus. the name of Jesus. Amenaran Jesus. Receive your blessing. Rättsum fitaino. Receive your blessing. Rättsum fitaino. Receive your deliverance. Rättsum fanafano. In the name of Jesus. Amenaran Jesus. Receive your anointing. Rättsum fustau. Receive your anointing. Rättsum justa. Receive your miracle. Rättsum fagagano. In the name of Jesus. Amenaran Jesus. In the name of Jesus. Amenaran Jesus. I am a man of God. Sadis panupnade match. Jesus sent me for you. Ade matcha na nirakawa ino. She said, Jesus sent me for you. Ade mat. To deliver you. Anafaka now. To bless you. Itaya In now. the name of Amenaran Jesus. Jesus. Receive your blessing. Rättsum fitaino. In the name of Rättsum Jesus. fitaino. In the name of Jesus. Amenaran Jesus. In Amenaran Jesus. Jesus. Begin to pray. Manumbum fava. Begin to pray. Manumbum fava. In the name of Amenaran Jesus. Jesus. Begin to pray. Manumbum fava. In the name of Amenaran Jesus. Jesus. Sami vavaka, sami vavaka, sami vavaka. Start praying. Start praying. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Msota Jesus. Thank you, Lord. Msota tumpo. In the name of Amenaran Jesus. Jesus. How great is our God. Afana aviani anaty rano any. The spirit from the waters Miazona ny tiako izy laty. that hold Mamatotra ny fanahany. that is holding his soul. Izay tsy fantany akory ny fisiany He zany. doesn't even know its Ny existence. anjelin'Andriamanitra amin'izao The oro angel zao. of God at this Manala ny moment, tiako izy laty. he is delivering this Avy God, any amin'ny fiainantsika. transferring this Avy ao voany ranomasina. person from the sea, Avy ao voany ranomasina. from the middle of the sea. Reso ny fahafahany. Receive Reso ny your fahafahany. deliverance. Receive your deliverance Amin'ny anaran'i in Jesosy. Jesus' name. Samy milaza daholo hoe afaka izay mianakavy, afaka izay Now mianakavy. proclaim that we are delivered. Arovako ny kibonao. I protect you. I put protection on your womb. Arovako ny zaza anaty I kibonao. put protection on the baby Za in your Pasteur womb. Isidore Andrianirina. Za Pasteur Isidore I, Andrianirina. Pasteur Isidore Andrianirina, Ray ato anatin'ny tranon'Andriamanitra. the father in the house of God, Mpiandry ny ondron'Andriamanitra. the pastor of God. Arovako ny zaza anaty I put kibonao. protection in the baby in your womb. Arovako ny kibonao. I put protection on your womb. Arovako ny fitahinao. I put protection on your blessing. Arovako ny I tokantranonao. put protection on your marriage. Arovako ny I fidiram-bolanao. put protection on your finance. Arovako ny I fahasalamanao. put protection on your health. Amin'ny anaran'i In Jesosy. Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Samy misaotra n'Andriamanitra. Let's start thanking God. Tsy mbola tapitra ny fotoana.
fa toizatsika amin'ny sabotsy. We will continue this on Saturday. Thank you, Jesus. Sota Jesus. Thank you, my daughter. Sote njinjara mfanafana. Makasicha kanao zene mfanafana onret fawokana oretu. Nanafana wanaitirara yafu. Sota pesa karayo. Mandra Isaya, Nifiandri anana Mandalikiza from Sangan. Laisana kunri sana Tugapiyavana Mandaksayane Mandaksayane Jesus no membunat. Arau Jesus tubuh Jesus. Jesus meraisam Jesus yang menang. Manjaki saya niat Jesus. Manjaki saya niat. Aruf orang fasalamano. Niat no. Haleluya. Lasatu. Fajani na terano ni sudah no so. Dans la mer, tu n'es plus dans l'eau, tu n'es plus dans l'océan, tu n'es plus dans les fleuves, tu es ici sur un autel de Dieu. Mandaki Zaya Mie Mandaki Zaya Kanesati na nabavi angianareo a velona Jesosy tsika andro manalina tsika dia mahita ny fahatsarana manambara zao amarainao arapana ato trano zanako ianao manana fahefana manalanao anatin'ny lavaka misy anao eo
efa imbe lehibe ny anabavy efa nisy taona bevoka tany Vangaindrano dia afaka izy iny angambany afaka efa iteraka de fito volana de afaka maty zany le zazy fa ny roany ray efa enim-bolana de teraka tamin'ny fahenim-bolana de tsy azo kory efa avy teo satria nisy namatotra ny kibonao ao amin'le ranomasina tsy fa eto ity altara ty ny varavarana idirantsika amin'ny tontolo ara-panahy ny anjely amin'izao fotoana zao makanao mitsofoka avy eto amin'ity altara ty mankany amin'ny ranomasina misy anao any ahoana tsara resay ya resy say misokatra ny varavara rehefa ny anjely mamanao ny anjely amin'izao fotoana zao raha vehivavy dia aorianan'izao ianao hitoejaza avy amin'ny vadinao ary ho teraka soamantsara à mon ordre teneno ny namanao varavarana io altara io idirana amin'ny tontolo ara-panahy misy zavatra atokisako dia ilay Jesosy miaraka amintsika sy ny anjelany miaraka amintsika manomboka eto tsy manana zavatra ho atao amin'ny fiainan'ity olo ty tsony ianao mazava aminao manaova veloma amin'izay ianao dia mandeha eto anatrehany vahoaka marobe mazava mijery anahy dia mandeha mijery anahy dia mandeha mijery anahy dia mandeha ordre fa tsy fiangaviana lasa amin'izay avelao ny zanako waiza zao ianao io waiza ipody ipody any zay dia mifanena amin'ny anjely any koa dia mirefotra any manisa telo dia baraka ianao ray roa telo tapaka ny lohanao tapaka ny tendanao tapaka ny mombamombanao tapaka tafasaraka amin'ny farida ianao zao ao ambadiky ny androany dia mitondra voka avy amin'ny vatiny izy amin'ny anarany Jesosy ary ny fiangonana rehetra afaka telo volana efa-bolana ahitany zany ny maso ianao fa enregistré zao zavatra zao lazao aminay ny zavatra hitanao teo fa nga mbola tsy tapakevitra tsara tapakevitra Jesosy io aza miantso an'izany Jesosy zany aza manandrana ny Andriamanitra momba fandrao matiny aza miantso an'izany Jesosy zany tafasaraka tanteraka tsy azo fitahan'izay ary anareo tsy mety bevoka ao ny anjelin'Andriamanitra mikasika ny kibonareo zao esoroko any anaty rano any anareo zao amin'ny fahefan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misy vainafo midedadeda ao anaty kibo amin'izao anaty kibonareo rehetrarehetra misy olana anaty kibo amin'ny anaran'i Jesosy farany verset farany marka Matthieu 14 aza mipetraka itsony azafady Matthieu 14 tsy mahazo matsiaro raha tsy efa afaka Matthieu 14 azafady aza mipetraka itsony écran 14 azafady Matthieu 14 24 ary aizany devoly teo azafady hitatsika eto ary miaraka tsika zaroa telo ary efa mby teo ampovoany ranomaso tany samy kely tamin'izay tena topatopany alin-drano izy tanao zany raha vao mandeha ambony ranomasina zany zareo dia mahita olana foana satria misy inonao fa notoainy rivotra miaraka tsika 25 ary tamin'ny fiambenana faefatra tamin'ny alina dia nankeny mpianan'i Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina wow nanino Jesosy hoe nitsakitsahany Jesosy ny ranomasina satria ao zala regny
io tompoko tsy fitsangatsanganana hakarivotra sy promenade io fa domination. Jesositsika nandeha teo ambony rano nanitsakitsaka ny leviatana eo an-tapolohany. Vita tenene robaka tranony zareo. Azonao na tonga an Jesosy nandeha teo ao amin'ny Joba 9:8 misy prophétie. Io zany réalisation des prophéties. Fatanterahana faminanina. Joba 9:8 verset farany. Sady izy rehery ihany no mamelatra ny lanitra sy mandeha ny onjan-dranomasina. Dia tonga Jesosy nanatanteraka ny diavy ny onjan-dranomasina. Taka ny andiavako an'ity dia vao hitsakitsaka ianao Satana any ambanin'ny rano any. Afaka. Averena hitsakitsako ny ranomasina. Averena hitsakitsako ny rano. Samy miteny hitsakitsako ny ranomasina. Hitsakitsako ny onjan-drano. Hitsakitsako ny loharano. Hitsakitsako ny renirano. Amin'ny anaran'i Jesosy. Wow. Manresy ianao. Rapitso amin'ny 40 fotoana manaraka. Alimbavaka rapitso ihany koa tongava fa eo zay mivady. Amen. Na tsy eo azy zay mitongava foana fa mba teteny fotsiny ao mba eo zay. Ahoana? Inona ny zavatra nitranga teo? Inona ny hitanao teo? Inona ny hitanao teo? Tsy tadidiko fa henoko fotsiny hoe may. May? Misy mamay be. Misy mamay be? Tsisy nenenina tsony. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sabotsy sao mitondra namana. Mitondra olona foana ho vonjena. Mitondra olona ho vonjena. Izy aminareo ny sambo ny voatonga eto androany. Resy lahatra nompo an'i Jesosy nareo. Hiaraka amin'i Jesosy nareo. Ho atao amin'ny fanjakana Andriamanitra. Samy mana sokafo ty altara ty fa hoentiko eo anatrehan'i Jesosy nareo anompo azy. Zay sambo ny voatonga eto androany na herinandro zay fa mbola tsy nanantona an Jesosy dia mekara eto anantona an Jesosy. Ao anatin'ilay hira hoe manana tompo manana anao. Refrain fotsiny. Be dia be nareo ao fa fantatra. Eo nareo dia sandratin'ny tanana dia vava ao alamin tsara rahalahy. Mananao tompo fa mananana Novani la grande moisson fiainako tompo tao aminao sinane ninanajaianao sy toizaony fiainako raiso ny fahasoavany ratotsy tao aminao manana tompo fa mananana Novani fiainako tompo tao aminao tsinane. Halleluja. Tianareo Jesosy. Sy toizaony fiainako. Zao ny atao sokafo ny varavarany fonareo dia teneny Jesosy Jesosy eo mandrosoa ato anatiko fa za hanompo anao. Anaradianao manomboko zao satria hitako zao fa tena misy tokoa ianao ary velona ianao. Anaradianao samy miresaka amin'ny Jesosy ianareo fa zay mianakavy kosa hivavaka ho anareo voatahiry eo amin'ny Jesosy ianareo. Alefa sokafo na ny vava azafady tsika hivavaka ho an'ireto fanahy miverina amin'ny tompo ireto. O Jesosy, tehirizo izy ireo. Tehirizo izy ireo. Ho ao aminao. Anaradianao. Anompo anao. Tsy hiala aminao. Azony izy ireo hivavaka anompo anao. Tsy saraka aminao intsony mandrakizay. Anolotra ny fiainany ho anao izy. Ekeo ny faloloran-tenany. Tapana ny iosina eo aminy zay ny fandraisany tamin'ny razam-beny. Fa manana fiaviana vaovao izy zao dia avy any aminao Jesosy. Amen.
manana sandrata ny tanatsika rehetra sambatra amin'izay ianao zao fa manana an' Jesosy niovany fiainako tompo tao aminao tsy nandeha ninaranaja ianao sy toizao ny fiainako raha totsy ianao Jesosy fiainako afereny mafiana manana tompo fa mananana niovany fiainako tompo tao aminao tsy nandeha ninaranaja ianao sy toy izao ny fiainako raha tosy tao aminao. tonga soa atao amin'Andriamanitra tiako be nareo tonga soa atao amin'ny ankonan'Andriamanitra raha mba fantatrareo fa rehefa piretina ny oliva vao mamoaka diloilo piretina ny voaloboka vao afaka mamoaka divay piretina ihany koa Isidore vao afaka mamoaka vokatra inareo ny vokatra omaly maraina ny tonga teto dia mbola tsy nody hatramin'ny androany nivavaka ho anareo reo mba hovonjen'Andriamanitra nareo omaly maraina tamin'ny sivy sasany tanoany any tonga teto dia mbola tsy nody tany an-tranoko fa akanjo fotsiny nafarako hatramin'ny alina teto tsy mbola nody amin'ny sivy alina ngamba vao tonga any an-trano androany piretina Isidore dia namoaka anareo aza miala mitompo itsony fa mandro soa hatramin'ny farany fa fiangonan'Andriamanitra zao misy anareo zao misy Jesosy velona ito miaona amin'izay tadiavinareo ianareo efa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny misy anareo zao mila ravinahitra eto tany mandrapidina any an-danitra aza miverina amin'ny fahotana itsony fa fady atsika ny fahotana vahoaka masina isika fa nividiny Jesosy tamin'ny rano tsy mety amintsika zany amen 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 an'Andriamanitra nareo manomboka zao manakeo tezaina ao anaty fiangonana antsoy izy hoe dada antsoy izy hoe maman fa ray aman-dreninareo manomboka zao amin'ny alina amin'ny 20 samy mifo daholo tsika mianakavy adiny roa faravakely mivavaka tady an'Andriamanitra midira amin'ny page Pasteur Isidore Andrianirina zay manao Facebook fa misy fiankira lefako amin'ny 20 mahery dia mivavaka ao anatin'ny adiny roa samy mifampivavaka tsika fa ho hitany olona eto hoe tena fivavahana tokoa ty fivavahana ity velona ny Andriamanitsika te afatanana ho an' Jesosy mazo toerana tompoko amen 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 halleluja raha misy manana fijorana vavolombelona dia manatona an'ireo media ireo ijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra sambatra ianao fa mivavaka eto teneno ny namanao sambatra ianao manana an' Jesosy dia sambatra koa ianao amin'izao atoandro be nanary zao hoe mahita asa ataon'Andriamanitra hitanareo tsy tapitra angely toriteny fa toizatsika iny amin'ny sabotsy zao toizatsika iny amin'ny sabotsy mbola mila écran anankiray tsika azafady tsika efa nazo ordinateur anankiray matanjaka dia matanjaka ampiasaina amin'ny fandarana any an-trano fa ordinateur écran plat anankiray no ilaina vaovao raha mety vaovao raha mety fa raha misy moa any an-tranonao any alefanao aty tsy maninona fa ny ankizy zany orina kely eo atao ao ambony ao satria tsomby atsika eto rehefa sabotsy rehefa kelikely dia ampikarina ao ambony ao ny ankizy satria mbola hosolona koa io tafo fa ho avy zao ny asara hosolona ny canapé ao ambony ao ho asiana moquette tsara tare koa ao ambony ao dia orina kely ny fijoroana vavolombelona ao ambony ao fa eto ambany tsika mijery azy petraka ao ambony canapé ao ambony ao dia eto ambany tsika mijery an'zareo ao ambony ao zay zavatra ho atao rehefa kelikely dia lazao ny namanao maro ny avita trano sy azo fiara atsoatso hoe zavy izy io sa ianao hoe tsangany isotra ny tompo daholo lazao ny namanao aloha zay zavatra hitanao teto sy tsapanao teto iainanao teto samy mifampiresaka daholo
Tatany anabavy verina amin'ny toerany. Tsangana ranabavy. Tianao Jesosy. Manao lalana izy, mamaky ranomasina izy. No tsaraina le Andriamanitra atao anaty ranomasina. Teo masina le Andriamanitra no saraka le ranomasina. Manao lalana izy. Fofo ny tananao dia zay no iraintsika farany. Dia zay koa no entinao mody zay ira zay. Manao lalana izy. Refrain ihany. Fofo moramora ny tananao. Wave your hand. Tsikitsiky daholo. Fautahinto Lala ninja izy Lala ninja izy Tanan no magpapita Zanan sumaintsy tafita Zanan sumaintsy utafita Manao lalana masine Mamaky ranomasina Pamagira masine Manao lalana izy Manao lalana izy Ny tanany no mampiapita Ny zanany tsy maintsy ho tafita Manao lalana masine Pamagira Matesika yan Manao lalana lalana izy Manao lalana izy Ny tanany no mampiapita Ny zanany tsy maintsy ho tafita Manao lalana masine Le pamagirano masine Nipoipoika aloharano Any amin'Italia Nipoipoika aloharano Sisy adala uvere Varavarani tranonay Tafidi jangane Nirani zana kudi mayere Mana lalani jaize Mana lalani jaize Tanan no mampapita Isanan sumaintsy tafita Manao lalana masina Manao lalana Ay pamaky ranomasina masina Manao lalana izy Manao lalana izy Ny tanany no mampiapita Ny zanany tsy maintsy ho tafita Manao lalana masine La pamagirano masine Alleluia Voky fifaliana Voky fahasoavana Ya mbola afaka mandray an'izay ho raisinareo avy eo tondra vokatrany mandeha aloha da iny tompo rapitso amin'ny 24 ratoandro fotoana manaraka amin'ny alina alimbavaka zoma miomana daholo ny plein temps rehetrarehetra miaraka aminay mivady vavaka matanjaka be ao ambony ao de intercession pastorale miona maman reva avy eo
dia tahiny tompo re antsika mianakavy isaora izy dia laza hoe tena tiako ianao Jesosy tena mamiko loatra re ianao voninahitra ho anao Jesosy velona ianao eo amin'ny fiainanay sy amin'ny fiangonana misaotra betsaka misaotra ny amin'ny osotra fanotronana assistance onction présence halleluja misaotra voninahitra ho an'i Jesosy rery any halleluja amin'ny anaran'i Jesosy ambara hoe ny fomba ny tompantsika raha andeha za dia fantatro momba ny fahavelon'ny fitahin'i Kristy raha andeha ianao fantaro fa momba anao ny fahavelon'ny fitahin'i Kristy teny fanaovantsika veloma velona Jesosy amin'ny fito sasany tsy diso ny fotoana manomboka amin'ny sabotsy zay tara amin'ny sivindray vao tafiditra amin'ny sivy sasany tsy tafiditra intsony lady amin'ny valo maraina ho an'izay olona iona amin'ny lehilahin'Andriamanitra dia maka numéro aty aloha izy dia mahazo ary amin'ny sisiny ao asiana seza dia misy fizarana numéro dia ho aveny ny mpizarana azy dia samy manantona daholo tompoko ho an'izay mila fionana amin'ny lehilahin'Andriamanitra rehefa avy eo mansoa ato anatiny dia ato anaty izy mizara numéro ao anareo mansoa ato anatiny dia atiny misy fizarana numéro